Dia mbola mpitombona amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny aroavy. Mivavaka isika mialoha ny andrenesana ny afatra. Ampifaliana mandrakariva no mbola hanatrehanay anao Jesosy amin'ity alahady marina ity. Marimarina kokoa ianao no tonga manatona anay ka miteny aminay hoe manakambara aminao aho. Nitenena ary faliana andreny feonao zahay. Amen. Ny teny ny soratra masina izay akatsika afatra amin'ity alahady faha 12 ny volana martsa taona 2020 sy arivo ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela mpaminany toko faha 7:30. Ezekiela toko faha 7:30 ka ny andininy faha 12 sy hatramin'ny faha 14 ihany. Ezekiela toko faha 7:30 andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 14 ihany anaran'i Jesosy. Koa maminania ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ry oloko izaho no hanokatra ny fasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka hoentiko ho any amin'ny tanin'i Israely ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova raha nanokatra ny fasanareo aho ry oloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary hamponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehova no efa niteny sady anatanteraka izany hoy Jehova. Amen. Raha nanaraka tsara ny fomba namakiko an'ilay texte toy nareo dia mety sy mahatogaga hoe manina koa ary pastera no hafahafa be ny fomba famakiny azy. Izany hoe nisy nasiko tsindry-peo manokana eo amin'ilay hoe izaho ko miverimberina. Amin'ny teny frantsay moa izy dia je mandrakariva. Ka eto dia raha amin'ny teny frantsay dia hoe je vais ouvrir vos tombeaux, ho sokafako ny fasanareo. Le je zany eno be mihitsy. Ary ho apakariko avy ao ianareo, je vous en ferai remonter, je. Apakariko ho any amin'ny tanin'i Israely ianareo, je vous ramènerai, je. Manamverina ihany. Izaho no Jehova, je suis le Seigneur. Ho sokafako ny fasanareo, j'ouvrirai vos tombeaux. Ho ataoko ao anatinareo ny fanahiko, je mettrai en vous mon esprit. Ary omeko fitsahara anareo, je vous donnerai le repos. Izaho no Jehova, je suis le Seigneur. Ny teny aho, j'ai parlé. Raha ny teny aho, j'ai parlé, dia ho tanterahako zany, et je le ferai. Farafakely niverina impolo ny je ato, ny izaho na ny ko raha amin'ny teny malagasy. Tsika malala tsara fa rehefa misy olona miteny na mandray fitenenana na kabary io na fanazavana amina vahoaka io dia tsy dia fahalalam-pomba loatra malvio zany teny frantsay ilay miteny hoe je matetika fahitana taratra, fizahozahoana, firehareana, fanandratantena, le moi je suis ozy tsika malagasy. Zany anefa neto andininy roa monja dia misy izaho na je na ko miverina farafakely impolo tsika. Misy dikany zany. Eto amin'izao texte anjarantsika zao dia ny je eto zay tononona eto dia tsy mitovy amin'ny je tsika olombelona, ny izaho tsika olombelona. Ny izaho eo amin'ny vavan'Andriamanitra zay miteny eto dia izaho mivoaka amin'ny vavany dia manambara responsabilité, hoe tompon'andraikitra. Manambara ny ataontsika hoe fianianan'Andriamanitra amin'ny tenany na engagement no raisin'Andriamanitra amin'ny tenany. Zany hoe Andriamanitra misengage amin'ny tenany.
Andriamanitra no miteny hoe ho raisiny an-tanana, ho raisiko an-tanana. Zany hoe ny jeu an'Andriamanitra zany. Ny izakon'Andriamanitra dia tsy fizakozakoana tahaka antsika olombelona, nefa poakaty tsy mahavitin'inona akory, fa misekoseko sy mioeraoera zany fitenenana. Fa ny izakon'Andriamanitra kosa dia manambara hoe ity aho tazomy amin'ny teniko, tompona andraikitra aho araisiko ny adidy. Zany hoe manambara fanoloran-tena handray ny andraikiny. Eto amin'izao texte atsika izao, oana ny mbola azahoantsika an'izany bebe kokoa ny heviny. Raha jerena ny contexte eto dia Andriamanitra nampiseho fahitana ny Ezekela ny amin'ireo taolana maina zay nasainy naminaniny. Hoe maminany amin'ireo taolana maina ireo. Dia rehefa naminany tamin'ireo taolana maina ireo izy dia nifanatona hoy ny soratra masina ireo taolana maina ireo. Ka ny sary ambadika zany dia hoe reto zanak'Israely zay any am-pahababona, satria Ezekela dia isan'ny mpaminany tany amin'ny fahababona, dia fampanantenana ataon'Andriamanitra ny Israely hoe na dia miparitaka efa ho 70 taona tany any tanin'olona nareo zay tsisy fanantenana intsony, tsy misy ninina intsony, ary misy fomba fiteny zay amin'ny teny frantsay hoe il n'a plus de jus. Zany hoe hitanareo ohatra ny hazo maina makina reny, aty aminay zao mbola efa manomboka printemps moa zao fa efa tsy ririnina loatra tsony, fa tamin'ny ririnina teo raha mijery ny bikabika ny hazo ianareo dia ozy tena tsisy aina tsony ty hazo ty, fa ohatrany kitay maina tanteraka, tsy misy intsony na dia angovo kely ao anatiny. Dia tahak'izay koa ny Israely any am-pahababona, tsy misy antenaina intsony fa ripaka, zany hoe nalefa babo ireo zay neverina ho relève teo amin'ny fanjakana. Ary teo ambany vahoany Babylonianina sy ireo mpampahory azy zay tena tsy amela azy iverina mihitsy. Zany hoe tsy misy ninina azo ny antenaina intsony zany. Izany indrindra no antony na tonga hoe Andriamanitra mihitsy no tsy maintsy mitsangana. Tsy hoe Andriamanitra manome courage hoe alefa letsy avy. Tsangana hitanareo ohatra antsika le mandeha reny dia reraka ny namana dia tsy tafatsangana intsony fa tafaboretaka amin'ny tany. Dia mbola ositsika alefa courage kely sisa dia mbola saina mitsangana, tsy ohatry zany. Fa eto zany dia tena hoe efa faty mandehandeha ny zanak'Israely, tsisy aina intsony. No Andriamanitra amin'izay no mirotsaka ka miteny hoe ho avokako ny fasana ianareo. Sary anohatra moa ilay izy hoe izy indray no hamelona indray ny finoany reto Israely izay maty reto. Ary eo ny havana no tena hitantsika le hoe Andriamanitra no mamelona ny finoantsika. Tsy isika mihitsy no hamelombelona ny finoantsika. Eo moa matetika fiteny hoe mila kojakojaina ny finoana, mila kolokoloana ny finoana. Angambany amin'ny olona zay mety mbola misy hery kely dia afaka tenenina zany. Fa ahoana reny no fomba hitenenanao an'izany amin'ny olona zay tsy misy hery intsony? Efa nanipy-gan, efa niteny hoe za dia efa tsisy fanantenana intsony fa dia efa miandry zay higadonany fotsiny. Tsy maintsy Andriamanitra no miditra an-tsehatra. Andriamanitra no manangana indray. Andriamanitra no mamelona indray tahaka ny olona maty. Ka lazainy hoe talitako mitsangana. Dia zay ianao vao misy hery mitsangana. Zany hoe na ianao lefa mitsangana iny ara, olona efa velomina no afaka mitsangana, fa tsy ny maty no afaka hanangana ny tenany. Ary ny fomba hitenenan'ny soratra masina zay dia tena mahavariana hoe izaho mihitsy no hanokatra ny fasanao. Azonareo an-tsaina ve zany expression zany, zany loha-pitenena zany? Izaho mihitsy no isikotra anao avy eo amin'ny fahafatesana, tahaka nataon'i Jesosy tamin'ny Lazarosy tao am-pasana. Efa maimbo, efa efarana. Ninian Jesosy natao mihitsy tsy ho tonga raha tsy efa efarana. Zany hoe efa tsisy ninina azo atao. Dia izy no nakazy tao am-pasana hoe ry Lazarosy mivoa. Zany hoe izy no manangana indray izay olona efa rava ny finoany. Havako filazantsara le izimbe zany. Mety misendranao zay manaraka ny ty logos ity, zay efa tena rava tanteraka ny finoanao.
andao ataotsika hoe efa niemitra mihitsy azy lazain'ny olona ianao indray aloha dia efa tsisy lanitra ho anao fa ianao olona efa niemitra ianao nefa potraka ho anao potraka ho anao ny tsingidingidina amin'ny tany trosiny io ho anao zay efa lazain'ny mpiara-mivavaka aminao fa tsisy lanitra intsony ho anao satria ianao niala tamin'ny finoana satria ianao mangatsika Andriamanitra ny Ezekely ny Andriamanitra ao ilay Andriamanitra ny teny tamin'ny Ezekely hoe mandehanaka manonania amin'ireo taolana maina ireo taolana maina no mbola vitan'Andriamanitra namelona azy ka mpafirin'izany moa ianao donc zany mbola misy lanitra ho anao zany mbola misy fanantenana ho anao zany raha izany texte zay lazaintsika eto zany eto dia mazava tsara ny fomba filazana azy ato hoe izy mihitsy no andray an-tanana ny Israely tsisy ninina ho ataony ary eo no mety hanahirana atsika hoe dia Andriamanitra dolo ve zany manao ny zavatra rehetrarehetra eny tompoko ary tsy zakan'ilay ego atsika matsy zany hoe tsisy ninina ataotsika fa izy daholo mandray an-tanana azy tsika olombelona matsy dia mieritreritra ary zay le illusion na le fiheveran-diso hoe voafehiko ny zavatra rehetra contrôle sous contrôle ny zavatra rehetrarehetra fa adinotsika na iniatsika tsy fantatra fa mety fantatsika ihany fa mafy amintsika le miaiky hoe tsy mahavonjy tena atsika fa isika ane ka olona conditionné dikan'izay tsy tompony ny tenatsika isika na dia mieritreritra aza fa voafehitsika ny zavatra rehetrarehetra tiany olombelona mihitsy ny manofy ny ampinoana hoe voafehinao zavatra rehetra malatsiny fa amin'ireo rahalasy anabavy zay mivoy karazana style ny reny hoe ianao no tompony destinénao ianao no afaka mifehy ny fiainanao ianao no afaka mibaiko ny fiainanao ianao no afaka manarina anao teo amin'ny misy anao fitaka be vava zany illusion zany atao zay inonao fa ianao ihany de afaka manarina ny fiainanao fa mandehany amin'ireo rahalasy anabavy zay tena fesona tanteraka ka tsy manana hery intsony misy arasasany na mivavaka tsy vitantsony tsy manana an'izany hery zany tsika misy tantara anankiray ao anatin'ny filazantsara ao anisany tsara efa fantatsika moa fa averina ihany fa ny angle hijerevantsika azy ilay dia somary miavaka kely teo no nanaovan'i Jesosy natao hoe hitanareo le manao master class ozy ny fitenitsika le master class démonstration ohatrany hoe karazana zao zany démonstration ohatra reny olona le mivarotra zavatra reny dia manao démonstration ohatr'izao ny fampiasana azy dia nanao démonstration Jesosy amin'ity lehilahy ity zay mieritreritra fa izy no mifehiny zavatra rehetra hoe tout est sous contrôle ozy izy fitenitsika dia tantaran'ilay lehilahy mpanan-karena zany izay tonga teo amin'i Jesosy izy dia eo les jeux de jeu les jeux G-E-U de jeu J-E ilay kilalaony izaho ina no ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay raha ohatra izy ny tena hoe ina no atao dia mbola misy ouverture zay hoe ina no atao Andriamanitra ina no atao Jesosy ampio aho na mba omeo aly tsy abaratelo fa tsy zay ina no ataoko zany hoe za ihany dia mahavita an'izany fa omeo sopapa fotsiny dia Jesosy no il est un bon joueur ozy izy fitenenana dia ny jouer le jeu rehefa ny jouer le jeu Jesosy dia zay le ohatra ny ping pong naveriny taminy le izy hoe bon fantatry rangany ny lalàny satria fantatry Jesosy hoe inona ny tiana tongavana azo natao tonga dia hoe non arrête tsy any le izy fa bon ianao zany mieritreritra fa voafehinao zavatra rehetra da hoary fantatrao ny lalàna fa zany rehetra zany efa notandrovako fony aho mbola zaza zany hoe efa voafehiko zany dia hoy ny soratra masina dia nijery azy tsara Jesosy ka tia azy ary teny aminy hoe diso zavatra railo ianao amidio ny fanananao dia anana rakitra soany an-danitra ianao eto zany dia zao ninninna fiezahany ty rangahy ty ary tena nanao izy fa tsy hoe olona manaoko valavala dia tsy maintsy ho diso zavatra reloa foana ianao
nizaniza ny olona zay milaza azy fa olokendry référence mahafehy ny tenany dia tsy maintsy ho diso zavatra iray lofoana ianao ary ny lojika ny fanjakan'Andriamanitra rehefa diso amin'ny anankiray ianao a de diso amin'izy rehetra. Jakoba 2:10 manamafy izany. Jakoba 2:10 ny anaran'i Jesosy. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Indry mba efa nanao zay ho afany any ty lehilahy ity hoe efa nataoko daholo zany rehetra zany. Fa ozy Jesosy hoe attention aza mandainga, mbola misy zavatra anankiray tsy vitanao dia ny fitsinjovanao ny mahantra. Ianao manan-karem-be nefa ianao tsy manampy akory na de ndray mitete de tsy vitan'izany. Raha amin'ny jurisprudence ve sa tsy haiko filaza zany amin'ny lalàn'ny fitsarana de hoe zany ve de ho anameloanao azy efa mba vitany kosa ny 7:70 faingo 7 isan-jato de ny aotra faingo 2 isan-jato ve no mba tsy vitany dia ho helony ve zany. Zay ny fahamarina ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa diso amin'ny anankiray dia ampy mamafa ny marina rehetra vitanao. Ny justice n'olombelona no hoe rehefa mahamarina be deaibe ianao dia ny marina be deaibe ny mandrakotra ny diso anankiray. Fa ho ny fanjakan'Andriamanitra ny diso anankiray mandrakotra ny marina rehetra zay vitanao. Zany hoe ny tiany Jesosy lazaina dia hoe sainao ve ny hiankin-doha na imize amin'izay zava-bitanao? Sainao ve? Nefa aoko apatsahivoko kely anao fa raha vao diso amin'ankiray de diso amin'io no anjaranao misafidy. De zao ny nagaga miala tamin'ny alahelo le lehilahy. Satria izy nieritreritra fa voafehiny ny zavatra rehetra fa rehefa nabaribarin'i Jesosy hoe tsy voafehinao daholo zavatra rehetra de tsy zakany zany. Areo ny problèman'ny olombelona. Ny olona mieritreritra ny tena no afaka mikontrôle ny famonjena ny tenany. Afaka mieritreritra izy za afaka mamonjy ny tenako ary mandainga amin'ny tenany ka tsy mila an'Andriamanitra. Manona zany ary de mety tenanao de ahoana zany pasteraka zany hoe tsy sotra loatra ny eo indrindritsika zao. Ina no ataoko zany? Tsisy. Zay le vaovao mafana. Tsisy. Ny ataonao dia tsotra. Ny manaiky fa tsy mahavonjy tena ianao. Ny manaiky fa malemy ianao. Ny manaiky fa tsinitsinina ianao. Eo le sarotra eo. Satria tsika tratra n'ilay fizahozahoana. Ina le fizahozahoana? Le mievitena fa mahavita azy. Mievitena fa ampiany fa indreko. Mievitena fa izaho dia mahavonjy tena. Kanefa rehefa tarafina amin'ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra dia abaribariny fa tsy mahavita na inona na inona ianao. Eo zany ny olana antsika. Le manaiky hoe tsinitsinina. Dia misy tantara anankiray indray mbola atondroko anareo amin'ny soratra masina izay mampibaribary hoe inona nandrasana aminao. Tsisy afa-tsy ny maiky hoe za Andriamanitra tsy mino a, za Andriamanitra voafetra ny finoko a, za Andriamanitra tena tsy ao mihitsy a. Au lieu de miseho mafy be na miseho mafy zavatra nefa tsy izay no izy. Ianao vakitsika ao amin'ny Marka 5:7. Marka 5:7. Naran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe mino aho vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako. Io tantara io tantaran'ilay zazalahy kely anankiray noentin'ilay rangahy misy fanahy maloto ka nampijaliany fanahy maloto dia tsy mety sitrana le marary. Dia rehefa tsy mety sitrana izy dia tonga teo amin'i Jesosy. Dia nitaraina izy. Ny zavatra rehetra dia hainy niny. Dia
teo izy vao nibaboka hoe tsy mino aho. De izy hoe mino aho vonjeo aho afaka ny tsy finoaka fa afabe le fehezanteny. Zany hoe miaiky aho fa tsy mino. Afako tsy mahamenatra miaiky eo anatrehany Jesosy hoe tsy mino ianao. Za tsy miteny hoe tsy ampy ny finoanao, tena tsory mihitsy, tena tsy mino aho Jesosy eo. Avoty aho amin'ny tsy finoako. Mafy be am'vavatsika no teny an'izany mantsy satria misy zavatra briseny amintsika any. Mieritreritra atsika fa mba mino ihany. Ary zay ane ny sensiny atao hoe converti. Ho anareo le milaza hoe nateraky indray converti. Za personnellement tsy de le converti loatra ny teny tiako ampiasaina fa hoe convaincu. Dia mialatsiny fa somary manao kilalao teny fa akadiavanareo azy tsara. Rehefa jerenao le teny convaincu de teny anankiroa hoe con plus vaincu. Le con hainareo tsara ny dikany, tsy ho azavaiko tsony. Vaincu zany hoe n'olona manaiky ho resy, mibaboka, mibaradaka. Zay daholo ngamba lazany antsika azy. Mety ho con eo mason'ny olona zany, mety ho fahalemena eo mason'ny olona zany, kanefa izany ihany no afaka ahitany voninahitr'Andriamanitra satria nahoana manaiky ny vonjena. Hoe mila tonga am'le fomba fiteninay hoe mila fanampiana avy any ivelany aho, tsy mavonjy tena aho fa aza matikambo hoe je contrôle la situation. Tsia fa mafy amintsika olombelona io mamolaka an'ilay izaho io, le vitako io, haiko io, voafehiko io, mibaradaha e tsy vitako tsony Jesosy aho. Dindrandrindra ao anatin'ny sarotra, tsy vitako tsony Jesosy aho. Reraka aho, kivy aho, tsy mino tsony aho. Izay ny tiany hoeny dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay hivavaka isika rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny filazantsaranao zay manokatra ho anay ny varavarana. Fa hay mbola misy lanitra ho anay kay. Hay mbola misy possibilité ho anay zay neveriko fa tsy mitsinina hoe tsisy toerana ho an'ny osa, tsisy toerana ho an'ny marefo ny fanjakany lanitra. Tsia. Tahaka an'le raim-pianakaviana dia teny zay mino aho, vonjeo aho afaka ny tsy finoako Andriamanitra ao. Saotra ray eo. Amen. Sabitain'Andriamanitra dia mirary alahady finaritra ho antsika mianakavy ame fotoananao amin'ny herin'ny tozandrera sitrapon'ny tompo. Ero matoloko.